sary indray miseho nosoratany Zara Hainga. Ovelomin'ny Sofaniry, Fifi, Nanja. Miaraka amin'ny Rahalala sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra raha teknika Mamy Arvony, Manatondosa, Nanja, Razafindrakoto. Ary ny mbola mahavita miantso amin'izao alina efa hisasako izao. Avelako any any fotsiny eo fa tena tsy mifanaja loatra. Zay kosa fanontsanina ka. Aleo atao tsy manino amin'izay dia mba tsy tapitra akory verangany teniko dia miverina ny antso indray. Dia mondraka ity le ty. Aleo raisina loso zava-dehibe indray ty. Allo? Azafady indrindra rery maro fa tsy maintsy ny antso anao indray Mino afa resaka rajo indray zay no manahirana anao matoa ianao mipepipepi tako izao. Ka mamo izy. Mamo any Ambomanga kely indray hono dia alaina any fa tsy mahazaka tena tsony. Efa tsy izy akory ary ny antso ateo fa olona hafa. Mety efa tsy mahatsiaro tena mihitsy ary. Ihi. Nasain'ny olona hafa ny antso amin'izay ianao mikiropaka tako izao ataonao izao e. Ka ahoana izany ny atao? Aleo mitondra moto ianao mandeha aty amiko. Fa ny fiarako nakatsika azy miaraka any. Eny ary fa hiomana vetivety Alohany atongavako dia veloma aloha ny fiara mba tonga dia mafana motera rehefa mijatona any Eny ary. Dia tsy azoko hoe mbola hiomana ahoana ary ianao. Ka akanjo mandry kosa aza veno andeha hanaovako makany aminao ka. Ao rehefa tsy ela akory fa mampiditra akanjo fotsiny Aza ela raha fa tena efa sahira-tsaina io maro Za matahotra fotsiny mifaratsy izany efa lasa rery-tany Dia ianao aza manafa olona tsy maninona nova-tanitsika any mamy fotsiny. Takany mahazatra. Na izany aza re aza dia ela loatra ianao Izay fa raha tazononao eto maika koa ela voavonina. Tena dala loatra le ratsoka. Efa nahita olona mahavita tahaka ireny ve dia tokony mbola hanao atalana tahaka izao ihany. Mazava ho azy fa niaraka tamin'ny vehivavy izy tany. Dia lasa le vehivavy rehefa lany ny vola. Ary misy vola tsy mbola nalohany eo amin'ilay toerana fisotroana dia izao mila vonjy izao Variana eto koa fa aiza moa le akanjoko teo Ay atsy ambony seza fitoeran-tambatsika Manino moa raha ianao ihany no mitondra ny fiara Aleo ianao ihany maro tena efa mikorotan-tsaina Zao no ahafaty anao ry dia mondra fa miteny azy zay Maninona ary ihany tsy nampiomaninao tena mpiandohana hoe izao ny zavatra miandry ahy Mety ny ala fa tsy niandry taty ariana be ohatr' izao Ka za ve nahalala hoe ateza be ny anareo roa Neveriko andalo fotsiny ianao Satria ve hoe tany anaty alim-pandihizana ny onana dia tsy atezana inay ozy ianao Aza mitsara tena takizany aloha ianao tsy nitodika tamin'izay ny saiko Izay nanomboan'ny fiarahanareo moa inona rehefa tena mifankatianareo Ny fototra mantsy dia hoe nisy tsara ny fitiavana Nataizana ny onana Ka inona ny antony niveranao fa tsy atezana inay ka Tadidinao ve hoe izany nefa nitsakitsaky sy ny zava-pisotro lanitsika tamin'iny andro nahitanao anay voalohany iny Saika nefa saingy misakana ny raja tsy hamoaka vola Dia ianao daholo ny antoka azy Gaga za hoe izy ny manakana nefa ianao no namoaka vola Satria resy Resy ahoana Ny
fanambo nataony amin'ny rahalahy hoe raha manaiky miresaka aminy sy mijanona eo aminay ianao dia izany miantoka raha lavinao kosa dia anjara ny manefa ny lany rehetra tamin'iny fotoana iny. Zany hoe fanamby tahaka an'izany no nanatona ny avoalohany fa tsy hoe voasariko izy akory. Izay ny eritreretako fa tsy ateza ngeny ianareo e. Saingy nandiso aho moa ny eritreritry fa naharitra tsara mihitsy. Tena tsy tiako mieritreritra hoe kilalaonareo no nanatona ny avoalohany. Lasa manala ny fahatokisako ny fitiavana ny fahalalana an'izany. Efa iarahana mahita ankehitriny fa mifankatiana areo e. Izay fomba nanombohan'izay dia efa nombohana fotsiny ihany fa nytoy no hitsarana azy e. Efa mbo mankakely tsika fa aiza aiza moa izany misy azy aloha io misy soratra karaoke io dia ajanona eo fotsiny fiara. Lawe mamula valesiawa Azore lawe mamula valesiawa Tialesia Babs Mangina moa ratsy aleo akarina any ambony izy maro sa le manarano aloha isavasava ny toka. Valina tonga dia misy korontana be eto raha ohatra ka lemanareo rano bokosy zany marina mafy kosa aloha zany. Mila lemany alahy mpisavany toka tena reraka loatra mantsy alahy dia aleo atao amin'izay mihitsy aloha ka. Fitiavana anao zany ratsy fa mipetraha ianao tsara. Miandry anareo eto eny misaotra le tsy maro raha tsy misy alina dia asa fotsiny angamba zay raha azo aty le tsy nareo moa zany samy fiankilako mihitsy hita lahy zany hoe raha tsy eo nareo dia banga zany ny fiainako Indray le ty dia miresaka be aleo ampatsahivana azy raha be tsy maraina indray zao aloha tena kozy le zany maro kozy tena raha tsy eo nareo dia asa fotsiny zay mahazo hitalahy ny gitara zao raha ohatra hoe misy corde ray tapaka dia efa tsy milaitsony tsy tsara tsony feoany karaha zany ange dia tokony hanaja tsara ny demondry lahy izy zao no mila valipity tsy zavatra sarotra fa fanajana ny zavatra lehibe indrindra omena azy dia milamina izy nefa dia miaritra n'izao zavatra rehetra zao raha izy fa zanga mo zao tsy manajajika ohatra hoe mamo le tsy olona hafa aloha atsoko sao dia araroto ny olona any fa izy fitiavana sy fanajana azy zany fa aloha dia tsoroko mihitsy kosa aloha tsy maintsy nisy sipa tany ambomanga kely tany fa haiko tsara ka sady na demondra zavela izy dia tsy araka an'izany tsy voatery fa eny aleo aloha tsy tantaraina fa maranitra be iny sofongeza be andro amin'ny fotsiny eny fanta be eny matakatra be zany safa be olontiana vela izy dia atao an'izany kosa zoleny sangisangy lesy zany fa elefanta ve dia tsara bika be tahaka an'iny lesy sady zany elefanta zany ange misy rambony zany midiry alahy fa aza be resaka eo da raha iditra ragafanareo kosa
fa nazo hafanana angamba fa manomboka azy tory a ilozako amin'izay ngamba nareo fa hamonjy trano kely a ary no everiko hoe ianao no hijanona hiaraka aminy za koa mantsy miasa marainako samy miasa maraintsika o io nefa tsy azontsika ilozana eo fa mila vadibadika io fa masaka eo ny atiny amin'le toka dia ahoana izany ny atao raha izany aleo ary fa ho disoloakanjo fotsiny a dia miverina aty ianao miandry azy aloha aleo hoe tokony fiaranao aloha mino fa tsy misy olana eny ary dia mamerina ny fialan-tsiny rery maro fa tena sahirana ianao a raha ny amin'ny rajo indray fa mahazatra io ka zaza no mialatsiny amin'ny fahasahirananao mbola ho toizantsika izay resaka izay fa aleo amin'ny manaraka aloha eny ary aiza ny fanalahidiny fiara teo moa mbola ny aminao ka ohatra aity tokoa zay fa lasa maro ahoana dia mondra tena tiako rajo fantatro tsara izany ekehitrinona nisy fisalasalana za taloha tsy manana eritreritra andao azy a vonina saingy tiako raha mba miova izy sambatra raha toetra tahaka ny toetranao no voavoly ao anatiny afaka manova azy ianao ka olona tsara fanahy tahaka anao maro ny nofinofisiko hatramin'izay a sambatra vahatra tojo anao afaka miova rajo ka mila miezaka ianao nefa fataro hoe atraiza mifetra zay fa lasa maro aza miova ianao na misy inona na misy inona tazomo zao toetranao zao aza matahotra dia mondra atao hoana ary vahatra ny ametraka rery any rajo atao inona fotsiny dia motraka reraka loatra nge ianao ka mifanolo izay mba samy afaka miasa amin'izay zay aloha fandrosaka zay fa raha tondra rehefa misakafo miresaka masto tokony ry ary tsy naniditra any dia mondro izany aleo tonga dia miditra izy zany za ihany lesy tia efa taitra lahy aresy dia mondra teo efa lasa izy fa maika hiasa hoana za koa moa nahazo aina atero anyrariva hono ny fiara rehefa avy miasa elahy fa nandeha taxi izy eny ary ka manao ahoana ny aina hoany tena makafoka be eny eo ihany saingy sitrapo moa ka iaretany tsy elahy rery nge no miaritra fa isan'ny olona miaritra mafy dia mondry zay avo nahita olona nahazaka ny adalàna ataony lala itsy tena tia dia mondry dia anararoatra vela satria tena tia izy maninona raha miovy ary lasa endry mihitsy maro tia tatoato nefa mba mitovy ihany no vazona atao taloha sa ntsy ran'le anjelikely atao hoe vahatra iny olona efa niaraka mataona ny ngezay roa taona hoe mbola kely zany sa matahotra afo be ataovy ary raha mitony ditrany lahy dia ho chef de classe lahy any amin'ny afo be any hidaboka kely aloha fa tena reraka lesy na izany aza raisy zay teniko izay hoe ajao dia mondra so ny olona hafa anao nahajazy any orina ty aloha ny ondalalahy dia maka aina tsara aloha dia zao hoe tena tiako ihany keo izy fa le toetra mety aladalany amin'ny siso ny toe efa raikitra tanteraka amiko tena tsy hitako tsony zay atao fa raha tena miezaka dia afaka io hoe elahy mantso to tahaka anay ihany fa naina napa-kevitra dia lasa pastera kely fa hono vita ihany ve ty tsy be sipy ty tsy mampijaly loatra ve ty efa matory fa za be resaka rery teto fotsiny so fa tsy nisy nahita leo tafina lamba kely aloha ny adaly
aloha le ty fa efa mifiro zao ho taro eo le zalahy ty. Maro a tara le ty tsy tara ela ka aza mikiropaka mbola manana fotoana kely isakafona azy alahy. Aleo aloha alaiko ny kafe alina. Nikarakarako sakafo mihitsy alahy fa za ihany na tonga an'izao. Reto ny sakafo lary. tena karakara mariny alahy zany. Fa tatarao aloha ny zavatra maly e. Ay tokoa moa mbola tsy afaka nyresaka tsika tamin'iny alina iny a. Ka hoe mbola teo de mondrako. Za moa le tsy maly teny Betongolo teny e. Nanatitra zavatra teny a de nakobosipa. Zay alahy zay. Nadalaiko teo de roboka nyresaka tamiko. Ny moto koa moa voavo lokony iny de nanampy ny atsarany efa ety amin'ny tare. Sy ny fahaizana miresaka. De nanaiky niaraka tamiko izy. Nitaritiko akasisiny tany Ambohimanga kely tany de nanaiky e. Namekitra mafy mihitsy teny ambony moto Moto? Nga nitondra moto la maly? Nga tsy eo moto ako. Tsia? Nga tsy nampiakarina tao ambony fiara. Matitra vela zany e? Jesosy malalo maty ary razako. Tena nitondra moto aho maly e. Aza hitako. Aiza moa ny akanjoko maly? Miantonao amin'ny efitra fandronao. Tena nao ahoana aloha le sibe. Ny le tiako lesy ny olona miasa saina amin'ny moto ny ianareo mbola resaka vehivavy ihany. Aleo savaina aloha ty pataloha ty ka. Raha ato ny fanalahidy de mba mandromandro ihany ny saina. Tena misaotra an'Andriamanitra. Hita ve? Hita ka. Ty aleo atsoka aloha dia mondra sao mahalala izy fa tsy ny teny. Ianare, raha rany an'la raha very zay. Ampitao vaovao fa andeha aloha e. Mastoa. Za koa hitondra fiara tsara de tsara andeha hiasa de jejojejo. Mazotoa fa mampita vaovao eo ah. Izy mantsy ataonareo sangisangy fa tena nalahelo ange tamin'iny fotoana iny. Ka na izaza ange tsy nahita an'le moto fa azokonina fotsiny hoe tsy very. Ka nanome ny vola tsy voalohanao tamin'iny de niteny le tompona andraikitra hoe ahoana ny moto fa napriminay dia aleo ao fa alainay rapitso. Tokony taritiny ela mihitsy aloha zany le fanafenana azy raha zaniko. Vahatra ange tsy nahita izay izy nivady kendrika tapiko zay. Nampalahelo Ny antso azy izy tena reko kenda mihitsy. Ok zay fa aleo mandeha antsika roa. Ohatriny lantsika teo? Mandehana fa alohanay e. Mbola nampy koa zay. Eny ary fa mahazo nareo roa e. Asa donona kely amin'ny sabotsy vahatra. Tsy adino ankizy zay masto. Mahafinaritra ange izy roa reto e. Saingy mampalahelo loatra mahazo andiamondra. Miaritra izy nefa le ratsy tena tsy. Idemondra tsy mahalala hoe maditra vehivavy izy. Everiny ty toka fotsiny. Manina nefa raha resanao izy e. Sa voatery manafiny ianao satria tsy manana ny zavatra rovanao koa. Ino anao rovako? Iza ny mahalala sy zavatra ataonao aniko. Fantatry razo ohatra de lasa kopaka isasana ny ianareo. Mpanamana mantsy matetika mitovy. Za mila vaniny moa vahatra. Hitako. Ianao zao olona tena endry. Misaina tsara, tonga lafatra e. Tsy eritreretiko amitaka mihitsy. Manany efa so hosodoko ianao. Mba tsy ilazako hoe tanalahy. Manina ny tanalahy? Ny ofo indraindray. Atahorako akoso-bolamena ka hivadika ny orinany. Ho mafianiko zany satria efa rojo amin'ny zonako ianao. Raha hivadika dia mila faritra amin'ny tentako. Lasa lavitra ny resaka fa rehefa tafaraka nareo sy de mondra amin'ny sabotsy de tantarao azy izay fantatrao rehetra.
angeky tsy tiako atao tsony fa atao miolakolana indray e. Ka rehefa teanao andrendry dia mijanona mihitsy anao fanaovam-bolo ohatr'izao dia mitaiza volo miadana mihitsy. Rehefa tena mety ilay volo vao afaka misintona indray, fa tsy matetika koa aza nefa. Fa dia manao andraso lava e. Atao angamo izay somba izay indray no afinaritra an'ilay adala be iny. Ndringa moa tsy efa mahafinaritra azy foana ka mba miovaova kia. Miezaka manao an'izay mety so izay no ampijanona azy amin'ity fisotroana ity. So aloha fa mba tsy maditra vehivavy izy iny fa misotro fotsiny fa ratsy izany angamba. Kay! Ina ty atondry tampoka teo? Azafady aky fa lasa saina tampoka koa dia voasintona mafy ndria. Teneno. Misy inona fa ilay teniko resaka vehivavy teo nampivadika endrikendrika tampoka teo? Teneno ah. Ao kitoizana ny zavatra ataontsika fa lany fotoana miresaka eto fotsiny ka. Petrao mihitsy aloha iny dia entony resaka fa mandreraka be izany ry vatra. Izao ary e. Tonga dia mahintsy be amin'ny teny hoe maditra vehivavy izy. Hitandry, eritrereto fotsiny hoe mamy tany ambomanga kely izy ndry tsy tany, maro tsy tany. Niaraka tamin'iza izany izy? Asa? Mety niaraka tamin'ny namany hafa ohatra. Aza-jamba na mamono eritreritra fa namanizy e. Efa nahita angandry e? Izany hoe mampirafy azy zany rajo. Malaza azy izay. Nefa tsy tena izay fa mamitaka izy. Mahita vehivavy izy androany dia rany, dia indria tia milamin-tsaina. Raha sandray angeky izy tsy dia maninona e. Lehilahy ve moa tsy aditra e. Raha azo aretina amin'izany nareo dia ahoana? Tadio fa raha vehivavy azony amin'indray miseran'izany mety efa azony hafa foana ihany koa. Mahazo ambioka no atahorako amin'ny ratsy. Toy izy aloha ilay volo fa iresaka aminy rehefa tonga eo izy ratoandro e. Ajanony ihany izany fa leo be sahady aza misirana fotsiny aky ny zavatra marina. Miditra amin'ny mandalo fa ny aretina azo anareo mety ho mandrakizay. Mihitsy miresaka amin'ny maro aloha ka. Izay ny famaneno. Salama demondra. Efa ela be vahatra ny lasa tany nandalo tato izy tamin'ny maraina mantsy. Matotsy any izy dia nisy zavatra niova angamba. Tsy izay no hitsoko anao ka. Ny zavatra nataonay azy efa vita. Izy koa efa nody. Gaga mantsy Mamoa izany indray raha jony. Tsy izany kosa rehefa nisy zavatra niresahan'ny vahatra teo e. Izay ilako ny hevitrao mialohan'ny resako azy amin'ny rajo. Hoe ahoana? Iza niaraka tamin'ny rajo tany Ambomanga kely? Tsy fantatro mihitsy aloha. Tsy za aloha no azo antoka. Marina ve fa mamitaka amin'ny olona hafa izy? Tsy manana olona zainanao mahakasika an'ireo demondra. Zavatra fa notaniana fa raha izany tsy hitako izay olona zaina ka. Ianao nefa tsy mandahan'ilay resako saingy tsy hivaky amiko ihany koa ianao. Tsy afaka hiresaka ninninina satria fantatro ianao fa tena tia azy e. Ary tsy misy zavatra ratsy takany tantara na miresaka amin'ny olona latsapidia amin'ny olona ray satria hifototra any amin'ilay mitantara trany ny resaka avy eo. Ianao tsy havita hiala aminy. Ianao koa tsy hanafina fa avy aty amiko ny resaka no mivoaka. Tsy azoko. Rehefa miteny marina amin'ny olona latsapidia dia tadidio tsara. Raha vehivavy dia lazainy fa mialina. Lehilahy lazaina fa te handrombaka toerana. Raha fianakaviana lazaina fa te hampisaraka. Inona daholo izany resahanao izany fa valio ahy e. Mamitaka ve izy? Anjaranao mandinika miadana ka. Niaraka moa nareo sy vahatra iny ariva izy tany Ambomanga kely iny? Tsia. Fa ahoana? So dia mba izy ny niaraka taminy? Hitanao, niteny zavatra taminao vahatra dia efa hitadiavanao zavatra hankalana zady. Zay ilay vao nazavaiko teo. So mba marina ihany zaniko. Efa izay tonga izay ratsy fa aleo tapahako. Veloma. Aleo ampidirana aloha ratsy tahaka an'izay dia samy marary saina eto.
no heveriko tsy ho avy azy ianao salama salama tsara ka nanasa moto dia taratara kely fotsiny dre ary ianao rery no ato nefa naheno anao nyresaka teo miantso amin'ny maro fotsiny aka fa misy inona i mba miantso azy rehefa dia voatery isinina moa hoe mifampiresaka matetika mihitsy azy zaiko togagagaga be ianao efa sary-piaro aleo mihitsy amin'izao dia samy miasa saina eto fa izy rery ny korotana io mahagaga hoe tsy misy antony dia miantso azy mahazo toerana aloha ianao fa tsy mipetraka akory dia nyresaka efa lava dia lava ery resaka tsy misy dika andre mifampiresahanay teo ka anjarantsika no miresaka resaka tsy misy dikany fa tsy anjaranareo ka ny anareo rehefa misy antony vao tokony mifampiantso oka re zay fa ianao kosa zany fa misy zavatra anontaniako anao tokoa ratso no iza ny araka taminao tany ambomanga kely tamin'iny alina iny fa manina no miverina indray zany resaka efa nijanony zany ary tampotampoka eo ka lasa nysaiko hoe tsy nisy nahalala hoe iza ny tany nefa ianao nysotro nefa ianao nandany vola ihany koa tany zao ary izy tsingeritaona le namanay avy tany an-dafo zay dia nanasa izy hoe mba mamerina kely ny taloha nanasanao izy dia ianao no nandany vola nefa ka tsy tiako le hoe avy any an-dafo izy dia mieritreritra hoe anindrinindry anay eto dia iantoka an'izay lany rehetra tahako ny hoe tsy tafy zany izay mijanona eto an-tanàna mahita lazaina foana mantsy ianao fa maninona raha mba tsorina ny marina hoe nisy vehivavy niaraka taminao tany aza terena iambo moa hoe nahazaka sipa fa tsy nisy an'izany tany efa le lazaiko anao teo ny marina eny ary anao sakafo kely aloha raha miantso eo maro dia aza raisina fa ahoany aleo samy vaky loha eto tsika sain'iza rery ny korotana eto resindray aloha tsika zany tamin'iniko tena mankaleo be koa izy zany dia ahoana zany ny fandaram-potoana manaraka sa samy miravandravana aloha tokony mainla moto aloha nateriko amin'ny vahatra efa tenenina moa lesy hoe entony moto dia tsy mitondrako fa lalako ihany iny dia aleo entiko izy sa tsy mety zay tsy manino zany ka iany ary fampiatso antsika rahariva raha zany manangarytsika rehefa vonony riry vahatra efa vonina ka veloma lesy rahariva hafahafa be fetsika marina anao veloma teo tsy azo azoko zany dia ahoana kia lamina tsara ho arinao aza dia mandeha mafina zany aza ka eny ary fiainana mbola mamy be ty ve sanginy sa ianareo tsy mamy ahoana kosa ny fanontanianao zany tsy haiko aloha ny eny vahatra fa eny maro tsapako mamy ery ka rehefa mamy ny any dia mamy koa ny tiako fiainana ray ny inay roa ratsy ny anareo telo telo izy itia mondra tena tsara resaka dia tsara resaka mantsy reny olona reny ary raha filazan'tia mondra aza dia fampiantsoantso amin'ny tsy misy dikany akory izy ireo zany hoe raha ny tianao lazaina dia misy zavatra fahafa tsy teny an'izany mivantana aloha fa jereo tsara ihany
dia ilazao vaovao raha sendra misy zavatra tsy karitra. Tonga sadiko ianao misaotra rato aleo aloha ihany so maro vetivety way loza koa tiana azo fa ahoana tavela ao anatin'le kitapo maro ny findaiko nefa tsy manino izy ihany sady paosy tsy mba sokafany mihitsy no misy azy tsy olana re zany aleo fa atsoko izy rehefa avy eo dia ilazako an'izay zay fa veloma saiko ateriny maraina eo ny finday. Fa ahoana ny Indray? Salama tompoko. Salama. Very aho fa mba torolalana raha azonao atao. Efa elaela ihany ny hodikodina teto. Loza koa zany raha amin'ity toerana misy anay ity ny very fa tokony ho aiza Indray? Ho any Antanjombato. Indray. Dia maninona tia mahazo aty anatiny be aty? Mamay be ange aty ka niaraka tamin'olona dia nariny tamoka satria niady izay. Indray, tena amin'ny fanaovana azy ty ratsy fa leo aterina mba manao samaritanina tsara fanahy-kely aloha ela dia soa atao misy tambony foana ny aorinany variana be ianao fa aiza ho aiza no tokony ho lalako kay afaka manatitra anao aka zay ny tsotra angamba fa raha atory fotsiny tena mbola manahirana be misaotra indrindra tompoko omeko vola ianao fa aza matahotra tsy maintsy omeko vola tsy vola foana ki vao manao zavatra zay nefa manimba zavatra foana mantsy lasa miandrandra tambony atrantsika leo aloha iodina kely vetivety izako ary zany miantso azany maro ty antany amin'ny vahatra zay saleo ranga hiasa saina tsara mihitsy aloha resa aloha ny antso fa tsy maika be ange mila tafotifotsiny na mifiry na mifiry fotoana fo izay andraisanao antso eo ve dia aninona tsy voatery ho raisina ki io ka tsy mainka io akory mekara amin'izay ary Indray zay tebotebony maty zay rehefa manao ny tsy mety letsy mila miseho masina be loatra ay mamatika namana mpandevony io moramora ihany raha misay fa tena mandeha mafy be tsika zany Indray koa dia manasaro-javatra nitsika ratsy fotsiny antsona dia milaminy tsy hoe metimety tahaka an'izao dia tsy maintsy atao hoe ramose faly mahafantatra anao zany ny andray eva ny fiantso diso kely aty eo fa hiadamany tena anarako ary zany tsy mandray antso mihitsy rajo ivahatra ihany koa tsy mandray fa dia maneno fotsiny amin'izao so dia mba sanatry marina ihany ary le resaky temondra hoe mety miaraka izy roa
raha izany kosa aloha ny misy dia mba rafitra ady mihitsy ah. Zay miantso zay kosa angamba. Mbola tenondra azy ty miantso ty. Allô? Allô? Salama maro a. Ono a, niaraka taminareo ve rajo androany? Niaraka izay telo androany fa noho ny hariva dia za nody moa izy nanatitra ny vahatra tamin'ny moto. Zay vao mandry ny eritreritro. Fa misy inona? Ka nisy nahita nitondra vehivavy tamin'ny moto izy dia zay no natonga ny antso anao. Vahatra zany raha izany. Natsoka ihany koa moa izy fa tsy mandray mihitsy. Ka hivahatra koa aza ange hatramin'izao atsoky tsy mandray nefa efa tokony tonga ny an-trano izy e. Tokony efa namasaka sakafo aza raha izay fotoana ny fandozana izay koa. Zay ary le efa nieritreretiko izay a. Inona? Efa andresaka an'izay taminao kosa e. Hoe so mba sanatry hivahatra miaraka amin'ny ankoatra. Raha izany kosa aloha ny misy dia mondra dia misy vakivavy eto ah. Tsy mipetraka moramora fa miady zay ary isy raha latsaka eto. Za tsotra fa rehefa hivadiana tonga dia biby be mihitsy ah. Mitonilo ianao fa zavatra tsy voamarina akory izany e. Izay fomba lalana marina izao no tokony ataontsika. Ka ny ahy iny miaraka amin'ny fihavanana e. Raha very an'iny ah dia very koa izany ny fihavanana. Aleo manamarina tsara aloha e. Na manina moa raha jerenao any an-trano mivahatra dia any ianao mahita marina e. Say arakitsika. Hevitra mety koa izay ah. Dia any amin'ny rajo ny mandeha aloha. Eny ary fa hiomana kely vetivety dia miainga e. Hitondra fiara fa za mitondra moto ianao a. Ka ny ako aza moa nge mbola simba e. Tsika tao aminy aloha iny rajo ah. Tonga tia mivahatra tsika izao. Ary mity ange izany varavarakely izany e. Andro efa alina zao kosa ve izy dia tsy hanety varavarana moa e. Antsoe aloha izy dia hita eo. Ianao koa tsy azoko fefa hoe tsy mandray antso ange izy. Aleo tonga dia mandondona aloha dia izay poahany hoe riatany. Izy izany eo. Maro ihany e. Ianao koa dia niteny anarana mba misaina ao ah. Efa nitsambikina varavarakely izay rajo. Afa misy inona e. Oay, manao ny tia montra. Salama kia. Fa misy olana nga? Afaka mandroso ve izay aloha? Oay, azafady tokoa. Mandrosoanareo. Taitra nahitanareo satria tsy napoziko loatrako. Fa misy inona e. Aty amindringa rajo. Rajo? Ie. Aninona ty rajo? Nandroso tato aza tsy nataony akory. Maninona no atsoy ianao tsy mandray mihitsy? Efa antso apolo ny vitako. Angatsy ny antso rajo ny teny hoe any anaty kitapinao findaiko e. Le natao tany atoandro teo dia adino nefa tsy nasiako feoany. Efa ela izany rajo ny ala taty. Ye, tena nanatitra fotsiny izy. Tsy azoko fahazava aloha izao resaka izao ka. Rehefa tsy nandray antso ianao, tsy nandray antso rajo sy ny ditrany, dia lasa nisy loha ratsy niditra tato amiko. Hidemondra koa tahaka izany. Dia tsy natoky avy ianao. Dia tonga taty mihitsy nanamarina an'izany. Dia nieritreritra azy ny lafika tato izany. Aleo kosa ki manamarina ohatran'izao toy izay ny asasaina be fotsiny a. Izao mba mazava ny resaka. Ianareo moa izany mazava fa ny lohako mbola vaky eto e. Aiza indray izany rajo izao. Tena reraka ka. Leo be amandinika azy fa andraisana fepetra mihitsy ngamba mety amin'iny. Efa niteny tamindringa afa maditra rajo e. Saingy izao moa ka ny zava-misy. Mifotra aty amiko ilay izy. Ahinareo aminy ah. Fa dia efa navita inona ary maro ny tsy atokisanao ah. Nefa mazava tanteraka aminao ny fiainako. Findaiza izao tavelany aminao tsy miasa saina akory ah nefa ino ny mahasarotiny voalohany raha misy afeniko.
anomboka akitika amin'izay niditra ny rajo dia marary marary mihitsy mantsy ny vai rehefa mivatany tena no misy azy za tena efa atofoka ka asa ahoana ny ataontsika dia misaraka ny mety aminao rehefa tena aleo ianao ny fisytiako fantatrareo tsara izany dia fantaro tsara izany izay mahasoa andrilo fa efa izay lazaina izay no marinako maditra izy ary mariny tsy samby vaky an'izany fa za vehivavy ka mahalala ny irifiriny ny atao hoe voafitaka mety ny ala teto izy izay dia sendra vehivavy dia efa nataony izay rahana aminy fa nisy resany ihany koa teo hoe to manany aminareo izy hoe maninona izay hoe miaraka ianao sy diamontra izay votoatony resany tena modika zavatra rajo inona ary izany ny tiana atao mba olona tsaratsara kokoa ny tiako fa tsy dia motra kay aza manongo akia andray izay tokony atao resahana fa azazano amevaniny eto efa nomboka manimba zavatra izy ka asa ahoana ny atao sahako aloha no miresaka amin'ny tsiditriditra amin'ny fiainam-pitiavako ny aminao no asa aloha fa hisaraka aminy fa tsy amin'ny fomba tsotra kely kosa aloha tsy amin'ny fomba tsotra kely ahoana iano tsy maintsy maheno marary kosa izy ka reny izy roa reny dia taky reny tsy manao ratsy reny le rajo salama bandiakama salama vahatra salama daholo salama tena azafady letsy tamin'le antso tsy voaraiko maromaro iny fa tena tafatory tonga tao an-trano dia reraka dia tsy lany teo am-pandriana loza fa tafatory teo tsy naninona nge iny fa nisavaka tapo avy ny antso an'lahy dia hitako tao mifinday amin'ny vahatra dia azoko na tonga azy tsy azo antso ny antso ny diamondra koa aza tena ny lahatra be tao maraina vo ny antso azy izany moa no mahazo ny olo tiany olonako tonga dia vidio malala ny sakafo fa andray antso vetivety aloha zava-dehibe ty allo ary milamina tsara nareo roa izao izany mody milamina sy mody fanina fa jereo ty firesana vehivavy miantso azy io fa azoko antoka aleo fihetsena kely aloha atao ahoana ovokisako fanontaniana izy rehefa miverina eto avy eo tomoko anaty trano amin'ny trano fisainana avelana eo ifinday io dia jereo le laharana miantso azy io aleo fa ataoko fa za koa mbola nala foko io ve nefa tsy izy kota tahaka an'izao ny kodiny io tsy fantany hoe fantatro dia mangina aloha fa iny izy iny marina azafady reto fa nisy ny antso kely fiza ny antso anao teo nomboka andray ianao malala ka izy ary aza mila vany moa malala koa ao ary mba misangy dia atero vetivety aloha afa-poritra be ka aleo apetrako aloha ny finday fa anakorontana an'izay no mody hitondrany io any poritra be moa rajo ndao ary dia tena faly afa hoe nanaiky ny ona tamiko indraindry tonga dia vidio aloha izy sakafo tiana sady miresaka ihany tsika izay tianao fotsiny dia mety amiko zavatra tsy masika fotsiny misy miantso fa andraso aleo rasiko vetivety aloha alefa tonga dia hifidi ny sakafo hoantsika aloha raha izany ela be ve azafady
Tsy dia ela loatra ka fa misy vaovao ratsy angano to hafahafa kely ny endrika ao na ianao tazako ny resaka teo aza to hafahafa ihany a tsika fianakavianan'indrana vola fotsiny iny e mandreraka fa tsy mamerina akory rehefa avy eo mitovy daholo zany ny olona amin'iny lafi ny ray iniko fa iany ary ny sakafo moa reto efa vonona ka ahoanahoana manahoana ny fianaranao ny asa ho hafa tsy ny fianarana no heveriko sady miasa ny mianatra ny ry ay mitovy ihany ka izany tsika raha izanyko dia mbola tsy mieritreritra fiainatokantrano ve sasabe zany fanontanianao zany a na zany azy avaliko ihany raha hoe anambady efa mieritreritra ihany fa le olerahana mihitsy mbola manahirana fa manahirana hoana izy iza moa le anarany teo aza mitsatoka koa e efa misy kosa ve any dia za mbola naiky asainao tahaka izao ka aleo langolangona kely aloha io fa lasamborona ny lahy tafalejela raha mahazo an'io aleo tambatambazana tsara aloha entina mora aleoko kosa aloha ty toy izay dia mondry ary dia variana be ianao zany mahita ny atsaranao dia variana be zany ka tena zana zavatra mihitsy tsara tarehibe namboarina manokana angamby ianao aza manao izay amena tramo e ka zavatra marina kosa ngeny lazaiko ao ary misaotra indritra na zany araoko izay fa tena menatra ka aleo avadika ny resaka ary roviana indray indray no manana fotoana roviana re zany raha pitsy mety dia ahoana maro dia ahoana rajo mandrosola izy vaovao any to mihiramirana be mihitsy nareo zany mila ho tonga any amin'ny sofina mihitsy ny molotra mitsika iletsika zany filazalaza lesy dia tena enjana kosa ka na dia miramirana be azy le bandy fa tsy maintsy mifalifaly lesy rehefa mety ny atao fa hoany na zipa kely vaovao tany indray nga ary tonga dia hainareo izy zany tena ho avela angambo dia mondra fa tena mety zay sipy zay sendra hitako zahavina natitra ny ankizinareo iny sendrasendra fa tena netiny sanjily no iveriko hoe nomenjanaharo mihitsy aza no anarany ay eva tsara aloha zany anarany zany sady vonaheno ao hoe eva tonga dia tia nangana paradisa be mahaiza foana miresaka lesy fa mahasoa io bala ho asy io na izany aza dia ariny dia mondra ka tena ao tsara letsy zay sipy zay sady efa leo be dia aleo misolondray aloha ny tena koa mora mahita tena mafy nareo ka ny amo efa tazoniko amin'iny ray iniko fa sipa voahity zany ve lesy no anoloana n'lefa tamana be ary raha mivadika tapoka dia ahoana raha riva azy zay dia efa mihoana sahadiko hivadika ahoana ry izy raha mba fantatra lahy lesy ny marina mety tsy niteny an'izany ala nefa aleo mba azo ny anjarany kely aloha fa miseho azo bandy loatra teneny lesy zay tiana tenenina fa azavariana be mandinika eo kefa mahalala ny ataonareo nareo efa fantatra hoe tandre mianina dia zany aza ho efa miantso dia mondra aleo avela maneny fotsiny eo aloha asiana an'izay mba ho fiomana no mendala na alalana hoe efa tsy milamina tsony ny aminay atsika indray tsy mamely tampoko izany ka
dia tena mafy lesinareo rajoka mba mariny atao hoana le tsy fabogosiny tena raha elangy ny mahita an'izany sipo izany ka kiralay e tena afaka letsy zany e afaka be sitra lara mahazo an'izany a fa marary anga ny fahitany lahy io ka fomba fitely letsy zany bainina za zao vo nahazo azy dia sitrana be a mitapy leselahy mba kozy ahitana izy zany androany mino fa andalo eo izy zany fa fotoana fandalovana aty mantsy izao zay ny elany amindry alolo ka zay angeny tena mampiaiky ahy e mihevitra amin'ny vehivavy doma be mihitsy mantsy izy malala zay izy zay mamimamy mihitsy izy zany avy aloka aloha ndry soreny eo ndresaka ka oloza ve ato ndry dia tsy mamaly ka mbola andresaka tamin'olona ako nisy ny antso ary mamimamy indray malala zany mba nanao fety kely niaraka tamin'ny havanay ary avelondry io fihiniko amin'le mitapikitra be reny malalako miala tany fo maimbo toka ka sady toa misy ranomanitra ny behivavy ange aminao zany e ara-dalàna mihitsy aloha zany e satria nisy an'le havana efa ela tsy ny aon'ireny dia vo hitany ianao dia fimpihininy be tahaka an'ireny inony ireny dia miraikitra amin'izay le ranomanitra fa tsara le izy e eno ahy e avana mpanankarena be zany dia tena tsara be le ranomanitra e fa honao dia mondra mba ahoana ho ahy ianao ty raha misaraka tsika e raha ilozako zany ianao e ahoana ahoana dia manina koa ianao miresaka an'izany lasa fotsiny saiko hoe raha hisaraka avetsika dia mety anaritoky ianao sa matanjatsaina io fa manomboka anondrana aleo tena fanina ihany aloha sady zaho namanao foana na misaraka azy raha misaraka tsika dia tena tsoroko aminao fa mijaly tanteraka rajo a mety tena tsy ho zakako mihitsy zany nefa tokony mahay manamboatra saina sao sanatria ny ampitso manto tsy fantatra e ankamantatra be no avy ankamantatry ny aina be no avy aoka izay zany resaka izany fa mama ianao dia mandreraka be fa mirediredy fotsiny anomboka indray indry le mividy sakafo dia avy eo ny ahy ihany no akana ka leanao kosa angeny tsara e dia aza saroto no ka fa ho maromaro amin'ny firy dia mondra ny tonga eo ary iny azy ratsiko fa tsy dia mondry ny miaraka amin'iny aloha ka ty zany le sipa raha fahafantarako azoko fa tsy dia mondra angamony ny resaka taminao hoe ty tsika e ratsoka izany hoe ampiseho an'ity sipy ity zany ny tanjony manao anareo roa azafady fa taratara kely izay roa manaona daholy salama kia mipetrapetrarinareo e izy no efa malalako reto kosa ny namantsika reheva tena namakaokaiky ireo dia zay no mahatonga te hampafantatra azy anao valy mahafantatra anareo zay ihany koa toraka izany manomboka izao raha misy zavatra ilanao namana dia afaka miresaka amin'izy roa ireo ianao tsika moa zany e ohatra hoe amin'ny fikarakarana ny raharaha ay fa irosinareo tena tsy andry ela fa tonga dia reketina fa mandeha be ny fotoana zay kosa mitoka tena tsara tsy misy arakaraka
ho hitako eto ny azo alamitsikombakomba ny taranakeva rajo anambady hey dia mirary soanareo roa zany raha zaniko fa ezaka nampianareo arak'izay tratranay zay jereo fa niditra modina nampiko ny taranaka eva manaraka mena rana sisandrasana dia potikela tsy te ahita azo variana be nge maro zany mieritreritra ny sakafo anampiko ny afotsiny aka ary aleoko aloha nareo mifidy sakafo amin'ity lisitra ity ka fidio akipisy zay tiandria avy eo amifidy rajo aingana aloha jereo zany loko izany fa may olo tiana marina ka maivany eo ambava maro reny tiako tenenina dia lasa rajo indray a miasa sana mikondry iny tena marina e mandehana maro jereo izay loko izay aloha malahelo ihany angeky ahy e miaraka any mantsy izy roa amin'izao ivaly aminy aky io aza matahotra indry nitapoako rano izy tao hijaly rajo raha tanteraka reo ny zavatra tianareo atao marefo ihany mantsy izy iny fa fantatro tsara ka nampijaliany azy ave mba rariny e tahaka ny ahoana ny zavatra neretako taminy moa hatramin'izao tena betsaka fijaliany reny dia mba aleo maka ny anjarany izy aloha mandalo koa zany e dia maly fato ve zany tsy izay fa mba tsara kosa izy raha matsapa fa tena marary ilay zavatra ataony ho fiarovanay ny vehivavy hafa mbola mety haritra ny ataony e dia manao ahoana aorian'izay fotoan'izay atao ahoana izy izay tokoa mbola hiverina aminy ve izay aloha tsy fantatro fa ny zava-dehibe amiko dia mila matsapa izy fa marary io zavatra ataony amin'ny vehivavy io eny ary engany mba hampiova azy nareo fa tsy hampivary lavo azy so hanimba azy mantsy tandremange ianao hiresaka amin'ny melohan'izao zavatra izao ro maro fa manimba zavatra aleo fa tsy resaka aminy ahy e na izany aza dinio tsara ihany ary ahoana koa moa raha fitaka fotsiny ny anyeva le mody raitsykombakomba efa nandalo tato an-tsaiko mihitsy koa izay dia sakasany fa miala maina nitetika rehetra raha sanatria izany no misy aleo atao hoe tsisy an'izay fa manimba saina be mieritreritra azy ka mba resaka ny ahy iny fa olona matotra ny fahitako azy iny ka mety tsy hanao an'izany e nefa koa afaka sady fetsy be ny matotra be avelao an'izany ka kely aloha le paozy fa mararo ny soroko vetivety kely ela be koa dia lasa marary ny ila soroko ianao koa zaho mahakamoka efa mahazo aina be dia asaina mihetsika indray misy miantso ianao aleo aloha raisiko vetivety ty fa resaka tsy maintsy fitaina mihitsy ty miverina eo avy eo aza ela ary ianao vetivety fotsiny aky malala allo allo sahirana nga ianao sa afaka mandalo aty fa tia hitanao aleo ranga tonga dia resahana amin'izay dia mondra fa teny efa tafy ty siparay ty aleo hiala lavidavitra kely aloha sao anahirana eo raha voarainy sofiny hevy eo no resaka aleo somary lavidavitra ty mihitsy no miresaka aminy fa manahirana ary to tsy mamaly ianao e so dia tsy maheno ary fa za fotsiny miteny rereto allo maheno tsara ka fa nandinika kely aloha zao dia mondra efa tena nandinika dia mahatsapa hoe aleo ajanona fa tsy mety tsonony amintsika e efa tena tofoka dia lasa mampijaly anao fotsiny fa maninona rajo miteniteny foana tampika eo mino fa misangy ahy ianao zany tsy misangy aka mamindray ngambo tena matotra dia mondra
tsofoka rano ianao fa efa tena ampy zay e, tena tia ianao fa fantatro, nefa tena tsy mety e, efa miaraka amin'ny olona misaotra tamin'izay rehetra efa niainantsika niaraka rehetra, tena nahavita mihitsy. Raha olona niaraka tamiko tsy nisy ny tia tahaka ny tiavanao aho. ratsy moa e, asylosanao a mijaly nge ahy e, efa ny tena fa tsy zakako a ny lozanao zany. Zay fa veloma dia mondra miraro soa be dehibe ho anao. Zahy tsy maintsy malahelo izy fa vita aloha ny amin'iny e. Leo akasaina kely ato aloha vao hiverina any amin'ny eva hiresaka aminy koa. Anamafy tsara ny anay roa. Vao teny any ny resaka nanahira-tsaina be ahy iny marina. Eny ary mandalo any arariva, aleo koa amin'izay fa tena efa manomboka leo be amin'ilay fitaran'ilay izy lavitra be. Ainy isy ny antsoko ianao tato? Efa tapaka iny ka, elaela ianao tany. Lavalava kely le resaka. Dre, anga tsy hiverina torintsony no mampiditra kiraro. Say voaka kely? Ody amin'izay a. Hoay, tsy hoe rariva ve vao ody e? Niova hevitra ako. Niova hevitra? Amin'ny rehetrarehetra. Hafa nge zany resaka ho zany e. Inona ny tianao lazaina? Na leo ara aloha teriko ianao dia rariva miresaka tsara e. Sa sao dia marary aloha ianao fa misy fanafody azoko menanao ange aho e. Tsy aterina ka, tamintsika mbola niaraka ny afaka nanatitra ianao, tsy izao tsony. Eva moa e, inona ny tianao lazaina amiko fa korontana be a. Misy inona fa tsy azoko. Tsy vonina ry rajo a, aleo misarakitsika, leo anao sahady a. Hitanao, tsofoka rano ianao fa efa tena ampy izay. Tena tsy ianao fa fantatro nefa tena tsy mety, efa miaraka amin'olona. Misaotra tamin'izay rehetra fa niainantsika niaraka rehetra e. Tena nahavita mihitsy. Raha olona niaraka tamiko tsy nisy ny tia tahaka ny tiavanao a. Zay fa andeha e, ary aza tazonina. Misangy avy ianao zany sa ahoana e? Zay fa veloma ianao e. Dia angaviko ianao tsy hanenjika eny an-dalana fa manana ny asina rova koa a. So anao fetsika fa fena ianao fa tsy mety amiko. Loza fa nahenony resako izy teo dia izay ihany naveriny tamiko. Dia ahoana? Inona no atao? Ampio atompo. Mpanjakama Mandro somaro fa misy inona ny miantso tampoko nareo? misy fo marary be letsy a. Aza vao tsara aloha e. Nisaraka tamin'ny diamondra. Dia maninona moa? Toa efa fanindriny lange zany e. Ela raha teo mbola manana ray any. 10 minitra tao aorian'izay nisarahako tamin'ny diamondra izay angamba dia nisaraka tamiko evy e. Asa eniny angamba le resaka nataoko tamin'ny diamondra fa le fihezateny namaranako resaka mihitsy no namarana ny resaka tamiko. Eny e, tokony voaka tany atokotany angamba fa tsy namontsy tao amin'ny hevitra hafa tao fotsiny. Voarainy daholo le resaka dia naveriny tamiko.
raha mba hainy lafa efa kajy vitany ihany ireny efa mipetrapetraka avokoa. nefa ngely tsy nysarahako tamin'ny diamondra dia hoe ametraka fahamatorany eo aminay sy evy dia zao ny nahazo ah enjana indray le zany tena raharaha letsy ratsy letsy ny toetra amin'ny vehivavy tsy napoziko aingana sy eony eo tahaka an'izany ny fitontony tody. dia ahoana zany zao ny atao amin'izany? Maninona raha makasaina mihitsy aloha tena very letsy ary maro tena marary azo zavatra aretako zao malemy angeletsy afa fantatrela tsary ka lesy faza manao an'io moa vaolana tadavina mandehana aloha rangala matsaka va tena mila manaridi kely zay le efa nilazaiko zay anomboka izy zany mandehana letsy raha mamo letsy dia adiniko daholo zany rehetrarehetra zany reto mivola dia mandehany lahy ivy tonga dia ividiano any daholo reny mandany lahy miverina miresaka amin'ny demondra aloha dia mandamina resaka aminy mifona sy manaky diso mila ny famelany lahy vo afaka miaina milamina. sady mampalahelo mahakamo mampome ange raha mba hitandrimo mipoziny namerenako an'ireo teny lazaindry aho hoe nolazainy tonga dia hitako fanina mihitsy mampome sady mampalahelo mandreraka angeka ilay lehilahy zao moa zany dia tsika indray zao no lasa mpinamanako tsika vehivavy tsy maintsy miray iny aloha vao mahafolaka an'ireoko aleo asiana dombera kely mihitsy aloha tsinona re ho an'ny finamanana mahafinaritra be akia fa hono aki ahoana nataondry raha hiverina amindry izy za moa iny efa haindry fa tsy tia azy mihitsy indrindra vao naheno hoe miaraka amin'olona ka izy fa ny aminareo ahoana tsy haiko kifa na hiverina aminy aza tsy hoatoato mihitsy aloha mila mahatsapany lanjan'izany miaina tsy misy azy zany izy ahitana koa hoe ahoana no ataony tratran'iny sa anoho ny adalany fanony any tanila ny varavarana dia niditra way taonareo rovavy ino fatorana loza marina olokia koseho aloha rajo amboary rajo oziny koseho ny tanany iny fa no manomboka mahazo aina io fefa mahazo aina tokoa tokony andeha aloha so miverina torana eo io anjarandry manazava amin'ny zavatra rehetra mahavesatra be amin'ny raha samy eo tsika mandehana raha aloha dia mampita vaovao eo diamondra merena aloha ianao mamonjy sezetsy tsy tena safitra angamby ianao teo kay fa ahoana ka ianao tsy nanao hoe fa aiza zaniko aizy eva teo makatoerana aloha moa fa ahoana manofy mpinamana anganareo stroe aloha ty dia mahazo aina ianao misaotra aza hovao amiko aloha fa tena very tanteraka eny ary nisy fotoana ianao nisy nahita nitondra vehivavy tamin'ny moto nisy nampita taty amiko le izy nanomboka nazava tamiko fa mamita kay ianao
avy eo vaky ny resaka fa tsy indre mandeha taorianan'izay ianao ny fampiantso tamin'olona dia haiko tamin'ny firesaka ao fa olona miaraka aminao le izy nataoko izay azona ny lehilaharana avy eo nantsoko dia nalaiko namana hanafay anao izany hoe tsy tena tia izy tena tianao izy tamin'ny voalohany fa rehefa nalala izy fa hay ianao efa tena miaraka amin'olona dia kivy be hono izy ka nanaiky anampia anampy anao inona hoe atao izay aroboka be anao aminy dia amin'ny fotoana andaozanao ahy dia hiala aminao izy izay ihany ty maninona ary ihany ataonareo an'izany mba hatsapanao fa marary ny zavatra ataonao anay dia nalala an'izany rehetra izany very maro tsika raha nalala izy mino fa nitsorony taminao ary itsika izany ahoana amin'izao efa tena fay aho fa aleo miverina miaraka tsika ka ny amin'iny kosa aloha tena mila misaina fotoana lava indray ianao tsika moa izany fantatro tsara fa vao niaraka kely nareo dia nisaina nambady azy ianao izay no avy dia niresahanao taminy nefa zavatra mbola tsy nilazainao tamiko mihitsy izany avy eo ianao vonona ny nandao ahy satria hiaraka amin'ny matotra izany rehetra izany dia zavatra manamafy daholo fa tsy olona raisinao ho silaky mifanahinao aho vehivavy navitanao fotsiny tia mondra tena tianao aho tsy laviko izany fa tsy mameno anao aho nefa mila mamerina manao jeritodika kely amin'ny fiainanao ianao zaho namanao eny foana tsaboy aloha ny ratranao fa za ihany koa hianatra mindra miadana natolotry ny ACEEM radio anareo teo DISO DIDY Tantara indray miseho nosoratany Zara Anga novelomin'ny Sofaniry Fifi Nanja miaraka tamin'ny Rahalala sy Christophe Bearmanana nandray feo sy nandrindra raha teknika mamy arivony na natontosa nanja lazafindrakoto